Andriamanitra eo tongotrao. Miobi an Jehova ry tany rehetra, manompo an Jehova amin'ny fifaliana, makanisa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Ho fiderahantsika an'Andriamanitra dia ataontsika ny hira fa 720 aviry fahazatany eo, hira fa 720. Isabel caminha ni para votandeibe saya mudena marube evitare camidera saya mudena marube evitare camidera. Panavuta natia nefitaziza irawambande anana irasuni ziuna irawambande anana irasuni ziuna. Andriamanitra rainay, tsara indrindra izay any an-danitro, mbola misaotra anao izay satria mbola nomenao indray izao sabatanao masina izao. Mamindrafo ary mamelany elokay satria mpanotatsy mendrika tokoa izahay. Ankehitriny indray eo dia mangataka ny fanatrehanao izay amin'izao sabatanao masina izao, arotsay aminay ny fanahinao masina, ary ingany mba hiteny aminay ianao amin'ity sabata ity, mba ahitana fifaliana sy fitahiana amin'izao sabatanao masina izao. Izany ny vavaka tinoninay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ny distrika Napangabe Lafia dia faly miarabantsika tratra izao sabata masina izao. Ny fitahin'Andriamanitra ny ho amintsika tsiraray avy, ary tsy ala eto isika raha tsy feno izany fitahina sy ny fanamasinan'Andriamanitra izany. Izao isika dia hiditra amin'ny tatitra isan-karazany ary ny hira mitenena sy ny famitinana ny lesona tsirairay avy. Mampientanentana be mihitsy ilay izy. Tena tiako ty aloha hevitra hoe andeha aty. Manana drafitra izay ananao anjara ny fiangonana adventista amin'ny tandrina ny andro 7 andeha no loha hevitra izany drafitra asa-pitoriana izany. Tafiditra ao anatin'izany isika tsirairay. Andeha dia manome asa ho an'ny isa-piangonana, ny misiona, ny federasiona, ny fivondronam-be,
ny divisiona sy ny fohibe maneran-tany ary ireo sampanasantsika. Fitaovana iray anampin'ny fiangonana hifantoka kokoa sy hamaly ny antso alefan'Andriamanitra amintsika rehetra mba hijoro ho vavolombelona sy hanatratra izao tontolo izao. Ireo voka-pikarohana dia nampiasaina mba hamaritana ny tanjon'ny fiangonana adventista maneran-tany ahafahany manatanteraka ny iraka napetraka taminy. Mifantoka amina lafiny telo lehibe ny tanjon'ny andeha, ny iraka, ny fitomboana ara-panahy ary ny fahaiza mitarika izay samy manana ny mari-pandrefesana azy tsirairay atao hoe IPC izay anampy antsika hamantatra hoe tratra ve ny tanjona. Afaka mijery eo amin'ny trano kala-pifandraisana Wilgo ianao raha tia hita ireo tanjona sy ireo mari-pandrefesan'ireo. Noforonina izy ireo mba hametrahana tanjona sy drafitrasa mazava ahafahana mitoro ny filazantsara amin'izao tontolo izao sy ahafahantsika mampiasa an'ireo fitaovana anatrarana indrindra ireo voahiliky ny fiarahamonina. Mety anontany tena angamba ianao hoe ahoana ny fomba andraisako anjara? Tiffany izay mpanangana fiangonana any Amerika dia niresadresaka tamin'ny Mike Ryan izay mpitarika fiangonana sy mpandray anjara mavitrika amin'ny fametrahana ity drafitra andeha ity mba hanome ny heviny. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe ahoana no ahafahan'ny tsirairay mandray anjara? Marina mihitsy izany ary tena zava-dehibe. Toy ny hoe tsara be amin'ny fiangonana maneran-tany izany hoe ahoana no ahafahako mandray anjara mambra ny fiangonana. Tena fanontaniana tsara mihitsy izany. Ary lazaiko anareo mazava amin'ny valina izany fanontaniana izany dia anova amin'ny fiangonantsika. Azoko antoko izany, mila mandray an'ilay drafitra isika sy mijery ireo mari-pandrefesana. Samy hafa amin'ny fanomezam-pahasoavana men'Andriamanitra antsika. Izaho manana, ianao manana, ary samy hafa ny an'ny tsirairay. Rehefa mahafantatra ny drafitra sy mijery ireo mari-pandrefesana ianao ka mandohalika sy mivavaka ary miteny hoe tompo aiza ny tianao isy aho. Mety ilaza amintsika mantsy ny fiangonana hoe izao atao aty aleha, nefa tsy ahomby izany raha tsy misy ny drafitra mazava natanterahana azy. Zay mihitsy. Mieritreritra hoe faresen-dahatra ao anaty ilay izy izay ahatonga anao hiteny hoe mila manao zavatra. Angamba mety voalohany eo amin'ny fiainako izany fa mila manao zavatra. Raha misy olona tapa-kevitra toy izany dia noko marimarina fa hita hoe kaitsy mari-pandrefesana na isepetokana no nidirany fa maro. Tsy hoe drafitrasa strategjika fotsiny ilay izy fa fitaovana hoenty manatotosany iraka, mifototra tamina voka-pikarohana tena nisy sy asana voamera lehibe. Ny falebiazany sy ny vokany dia ho hita rehefa miara-miasa ny fiangonana ho toy ny tarika iray lehibe maneran-tany. Raha lasy raha vavy miasa eo ambanin'ny herin'ny fanahy masina. Mino aho fa tsara loatra izany hoe tsy mianana ny filazana hoe manantena fotsiny fihavian'ny tompo ny fiangonana ka izay hitranga eo dia aleo hitranga. Mino aho fa miasa amin'ny alalantsika ny tompo ary amin'ny alalan'ireo paikady no anaovana izany. Manatrika ireo fivoriana atao momba izany izy ka mitarika ny saintsika ho amin'ny zavatra izay azontsika atao. Aizavy ireo lafiny izay mety sy haintsika loatra ka ilana fanatsarana. Mampientana mihitsy ilay izy. Tiako ilay loha hevitra. Mihevitra fa mety tsara ho an'ireo 5 taona ho avy ireo lafiny 3 voalaza teo, ny iraka, ny fitomboana ara-panahy ary ny fahaiza mitariky ny fiangonana. Ary amin'ireo lafiny 3 ireo no tokony hifantohana. Te
betsaka amponaya irateny avy amina itoetra betsaka amponaya. Tonga eo amin'ny fotoanany zazamonondraytsika zao rakizy amerina lesina ndraytsika dia andao aloha ifampiarahapa dia mivavaka ohatra ny mazatra antsika foana eny ary andao ary aloha ifampiarahapa e miaramira isa roa telo manaona falitafaona ravo mahitanao manaona enao manaona ndray zazamonono salama tsara daholo e dia salama koa tadasineny salama tsara daholo zokisandry mahafinaritra eny ary andao ndray tsika amerina lesona ndray lesona fafiry moa tsika zao fefa mamonomboka mahay lesona faharoa ina ny lohateniny lesona mamerina hoe ny kapitenina mana sy ilay mpanompo kely ny tsy anjery mamerina daholo ary mifampanompo amin'ny fitiavana averina ary lesona faharoa dia lohateny dia tsy anjery efa ayay isa roa telo lesona faharoa ny kapitenina mana sy ilay mpanompo kely tsy anjery mifampanompo amin'ny fitiavana eny ary efa entsika tamin'ny heriny fa nisy lekizy vavikely mpanompo mpanampy tao an-tranon'ny kapitenina mana endrikely izy tia manampy izy tia mikarakara na dia lavitra be any dadasineny ary izy dia tsy mpanala elo izy fa niasa tsara dia rakizy nanina moa le ramatoa le vadiny kapitenina mana nanina moa izy nitomany izy fa narary be feno maradratra be feno boka namana dia voatery tsy maintsy atao mitokana tsy mahazo miara-mipetraka amin'zareo dia ozy izy ilay tovovavy kely rakizy aza malahelo ianao fa misy fanasitranana ho anao toizantsika amin'izay ary lesina e rehefa nitenen'le tovovavy kely rakizy i kapitenina mana hoe aza malahelo ianao kapitenina mana fa misy fanasitranana dia nitambatambaziny koa i madama hoe madama aza malahelo ianao aza mitomantsony ianao fa afaka alefatsika any amin'ny toerana anankiray i monsieur namana dia misy manasitrana azy any zao ary e monsieur namana kapitenina mana andany ianao mandeha makany amin'ny Israely makany amin'ny tanin'ny Israely ianao dia rehefa tonga any ianao dia tadiavo ny mpaminany Elisa iza hoe ny tadiavina ny mpaminany Elisa dia rehefa tonga any ianao dia resaho anazy ny zavatra mahazo anao fa mety anasitrana anao izy hay ozy ny kapitenina mana andeha ary andeha tady any kapiteny Elisa dia lasa izy rakizy dia nalainy ny kalesy zany ange ohatra ny tomobila fa sovaly mitondra anazy dia niakatra teo amin'ny kalesy ny rakizy i kapiteny namana dia niakatra teo amin'ny kapiteniny izy teo amin'ny kalesiny izy dia nasainy mandeha tsara favona koa sovaly dia andeha ho any Israely izy hitady an'iza moa any mpaminany Elisa andao andeha hoy ny kapiteny efa todina efa maika be izy andao andeha fa maika ho sitrana dia eny ary mandeha any ary ozy ny madamany namana dia nanao veloma zareo fampikopakopaka veloma dia sitrana soma tsara dia mahita tsara ny mpaminany Elisa veloma ary dia ozy izy koa i kapiteny namana veloma ary nareo veloma ianao madama mbola ifankahititsika veloma ianao mpanompo kely mbola ifankahititsika fa andeha ho any amin'ny tanin'ny Israely hitady ny mpaminany Elisa mba ho sitrana
falifaly raka izy ny kapitenina manana dia mbola tsitrana satria nisy an'ilay mpanompo kely nanampy azy nanoro azy ny toerana anasitranana azy. Nanampy azy ilay tovovavy kely mpanompo kely tsara fanahy kely sady endry kely. Tiany namana nge io tovovavy kely io dia tiany madama koa nge io tovovavy kely io dia tian'Andriamanitra koa nge io tovovavy kely io satria tia manampy ny hafa. Atsangano hoe ny tanana izay tia hanampy ny hafa koa aminareo reo, atsangano ambony hoe bravo, tia manampy satria tsy mamela ny olona sasany mitomany fa ampiana izy rehefa malahelo izy dia tambitambazana efa manampy nge zany. Tena koa le sasany minono kely tsy mitomanimany efa manampy neny koa nge zany. Dia tsy manakorotana trano fa efa manampy aneny koa zany. Dia mino fa sasa endry daholo ny sasa minono kely eny ary. Saindray zany aloha lesitsika fa lasa ny Israely nge zao kapitenina many dia andeha ho any amin'ny mpaminany Elisa zany izy satria nampian'ilay tovovavy kely dia ho hitantsika amin'ny herindray ny toy ny tantara fa andaontsika ry aloha hivavaka indray dia faranantsika amin'ny hira manao veloma fa samy manampy ny namany daholo hivavaka aritsika. Jesosy malalo misaotra anao zahay fa nomenao lesona tsara be indray androany dia ampio zahay mba ho tia hanampy ny hafa foana dia ho endry tsara dia tsy manadaladala ny dada sy neny ao an-tranao fa mahay mandamina tsara dia manampy ny olona rehetrarehetra. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Dahoaritsika hifanao veloma Tia mifanao veloma veloma veloma, tia mifanao veloma amin'ny herindray. Veloma tompoko, veloma rakizy fa mbola io ihany aloha fa mbola mihaino lesony zoky fa tsara be koa nge lesony zoky dia mbola mihaino lesony zoky mbola mihaino lesona koa dada sy neny rehefa aveo fa tsy manakorotana satria efa mahay manampy ny hafa. Veloma tompoko. Faly miarahaba antsika rehetra zazabotondray mangataka antsika avy hatrany mba hanakambana ny tanana hanondrika ny loha dia akipoko ny maso hiaraka hivavaka sika aloha. Jesosy zokinay misaotra anao zahay fa nomenao sabata fitsaharana. Taio ny eglizy rehetra miaraka amin'ny dada sy neny mba ho mpihaino makatoana izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nanompo an'Andriamanitra ilay mpanompo vavikely ny lohatenin'ny anarantsika tamin'ny herinandro iny. Izay ny lesontsika rakizy ao amin'ny Tesaloniana faharoa toko 2:9-10 sy 17 misy ny tsy anjery. Andriamanitra ny ampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Izay le tsy anjery tadiditsika izay. Andao ary araka manisa telo indray sika dia miara-mameriny 1, 2, 3. Andriamanitra ny ampahery anareo amin'ny asa tsara sy ny teny tsara rehetra. Bravo. Toy an'ilay tantaran'ilay zazavavy kely ny asa tao amin'ny mpaminany kapitenina mana ny lesitsika tamin'ny herinandro. Rehefa niasa tao zany le tovovavy kely dia faly be mihitsy mivadiny namana fa tena miasa tsara ity tovovavy ity. Isa maraina dia mampirina ny efitra ny fandrian'ny madama namana ilay tovovavy kely. Indray mandeha raika izy gaka izy fa maizimaizina be tao an-trano. Tsy nivoha ny varavarankely, tsy nisokatra ny rideau. Hay mitomany ramatoa namana. Mitomany izy eo am-pandriana dia nanontanian'ilay tovovavy kely fa maninona nge ianao madama? Dia niteny vady namana hoe marary i kapiteny vadiko. Namana zany voan'ny abokana nge izy feno fotsifotsy be ny vatany rehetra hatrany amin'ny tongotrany. Boka zany dia tsy misy fanafody azo atao intsony
de voatery misara toerana zany izy mivaty fa tsy miara-mipetraka intsony a de nalahelo be mihitsy ny raha matona mana ay ve zao any aminay any an'Israely any misy mpaminany afaka manasitrana ny vatinao nofafany raha matona mana inga nantarehany ahoana tsara hoe any aminay hoa misy mpaminany afaka manasitrana ny aretin'io vatinao io fa asaivo makany izy teny sasany raha matona manaingana indray nytarehany lasa izy nakany amin'ny vatiny zao no lazain'ilay tovavy kely tsara fanahintsika ao amintsika ao fa hoe misy olona afaka manasitrana anao ony any amin'ny firenena misy azy any zany ve hoy ny kapitenina mana lasa ny kapitenina mana nandeha nakany amin'ny mpanjaka de niteny tamin'ny mpanjaka izy andeha hoany ary mpanjaka de hoy ny mpanjaka hoe mandeha anainga ianao izy mba ho sitrana amin'ny aretinao ianao de zao omeko taratasy ianao omenao mpanjaka n'Israely de omena fanomezana betsaka ianao ho atolotrao ho an'ny zay olona nanasitrana anao misy volamena de misy volafotsy de misy akanjo be dehibe impolo miova anankifolo nisan'le akanjo rakizy omena zay manasitrana any kapitenina mana hony lasa izy nandeha nakany mba hitady fanasitranana rehefa tonga tao amin'ny mpanjakan'Israely izy rakizy de taitra be mihitsy ny mpanjakan'Israely satria tsy mahay manao an'izany izy way inona ary ty ataon'ny mpanjakan'ny Asiriany ity de ahoana zao niseho fa tsy mahay manasitrana an'izany so ihany fa hen'ny mpaminany Elisa rakizy ny vaovao de niteny ny mpaminany Elisa tamin'ny mpanjaka hoe asaivo makaty amiko izy ry mpanjaka fa haiko manasitrana azy satria manana n'ilay Andriamanitra mpanasitrana isika de nasaina nakany amin'ny mpaminany Elisa namana rakizy niara-ny asa ngeny mpaminany Elisa sy ilay tovavy kely mba anasitrana ny namany satria izany no iraka nampitondrain'Andriamanitra azy ireo de isorana manokana Andriamanitra nanome an'ity tovavy kely ity tao atokantrano namana sy nanome an'i Elisa mba anasitrana azy isika koa rakizy de asan'Andriamanitra mitondra vaovao mafaly ohatran'izany manampy ny hafa mitondra fifaliana ho an'ny hafa de manampy azy ireo amin'ny alalan'ny vavaka ihany koa de mitondra tsikitsiky ho an' izy ireny koa de mampahery zany nge ny tena tian'Andriamanitra ataontsika mizara ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny hafa de mbola ametraka ny velomandray aloha za amin'ny manaraka indray sika miona de mbola tantarany namana ihany sy ilay tovavy kely no arahantsika amin'izay fotoana izay fa ianaro tsara daholo ny lesony veloma daholo ary kokoa daholo ianareo rankizy ho sabata feno fitahiana ho anareo anie ty sabata anio ity iaraka eto indray zany tsika amekina ny lohahevitra fahenina lohahevitra fahenina manao hoe tsara noho ny volamena tsara noho ny volamena ny andala teny fitadidy ao amin'ny Jaona toko 12:1 tapany 2 Jaona toko 12:1 tapany 2 manao hoe mba te ahalala an Jesosy izay aloha avekitsika kely mba te ahita an Jesosy izay mba te ahita an Jesosy izay Jaona toko 12:1 tapany 2 mbola ny tantaran'ireto apôstôly reto hatrany eny tantarantsika ka andrantsika de resaka ny nanasitranany Petera sy Jaona ilay lehilahy malemy izay nandritry ny 7 taona izare zao no olon-dehibe 7 taona fantatra hoe mino fa dada sineny ary mety mbola latsaky ny 7 taona ka ity lehilahy ity zany de nalemy teo amin'ny vavahadiny tsara endrika niekitrekitra ny ositran'ny Jesosy izy ity kanefa indrisy nampalahelo fa tsy nifankahita tamin'i Jesosy mihitsy izy maty an Jesosy ary de nakany an-danitra ankehitriny anefa
dia mahafinaritra ny fitiavan'Andriamanitra antsika tahaka ny tiavany an'ity lehilahy malemy ity rakizy fa dia tafahoana tamin'ny Petera sy Jaona izy raha teo andeha ho any amin'ny tempoly i Petera sy Jaona. Rehefa naheno amin'ny Petera sy Jaona izy, nahita amin'ny Petera sy Jaona dia nanantena fanomezana ho azy satria dia nangataka izy, natsotra ny tanany dia nangataka izy mba hahazo vola tamin'ny Petera sy Jaona. Hozy anefa Petera sy Jaona tsy mba manana volana volamena omenanao izahay. Fa inona ireny nataony nositraniny tamin'ny alalan'i Jesosy ity lehilahy ity ka dia tafatsangana sy nitsambikimbikina dia nahazo fanasitranana ka dia faly aok'izany ary gaga ireo olona rehetra izay nahita an'izany rakizy. Itsika koa dia tian'Andriamanitra hitondra fanasitranana mandrakariva ho an'ireo rehetra izay mifanerasera amintsika. Tsaro fa fanomponan'i Jesosy eny fanaovana sony hafa rakizy izy aminareo ireny mba mangetaeta anao sony hafa andehantsika hanao fanandramana mahafinaritra satria dia izany no tian'i Jesosy ataon'ny ankizy rehetra hizarany soa indrindra amin'ny hafa hitondra fanasitranana ho azy ireo anehoantsika fa manompo an'i Jesosy tokoa itsika ka dia homary tokoa ny olona izay hahita an'i Jesosy no ny asako sy ny asanao amin'izao fahasasantsika izao. Ka dia ho ankizy voatany manokana ianao manomboka izao mandra-piavan'i Jesosy any amin'ny raha lanitra. Dia izay indray ary ny androany ho sabata ho mba mpitahiana ho feno fahasoavana ho an'ny ankizy rehetra ny sabata izay ho lalofantsika. Dia veloma daholo amin'ny manaraka indray. Miarahaba ny tanora indray amin'izao sabata izao. Famintinana ny loha hevitra fahaenina ihany koa no iarahantsika. Ny lesona fahaenina dia mitondra ny lohateny hoe ilay zazalahy sy ilay ondrilahy. Andeha ary ataontsika indray nitsenjery. Ary ny anaran'izany tany izany dia nataony Abrahama hoe Jehova Jireh na Jehova no ahita. Dia izany nanaovana mandraka ankehitriny hoe any an-tendrombohitra no isehon'i Jehova. Genesis 2:20. Hitantsika fa nandritry ny herinandro iny isika dia nianatra ny tantaran'i Abrahama sy ny zavatra mangitakitaka izay ny ainany dia ny anolorana indray any Isaka ho atao fanatitra. Rehefa naheno an'izay fangatan'Andriamanitra izay Abrahama hoe hoeto ilay zanaka lahy tokanao ilay tianao dia Isaka izany ho atao fanatitra dia mety mieritreritra isika hoe mila voatsiary ve Andriamanitra? Mety nandalo tao an-tsain'ny Abrahama ve no hoe efa namety fikasan'Andriamanitra fa ho maro be ny taranany nefa ny ankehitriny ilay lahatokana izay mba hany ny andrasany nandritry ny 100 taona dia indro fa hoe hoentina atao fanatitra indray. Ny fiarahan'Andriamanitra ela, ny fiarahan'i Abrahama ela tamin'Andriamanitra nefany dia nahitana ny Abrahama zavatra be da be ary natonga azy ahatoky an'Andriamanitra ary atsapa mandrakariva fa misy zavatra tian'Andriamanitra ho atao indray amin'ny alalan'izao zavatra izao. Dia nankatao an'Andriamanitra i Abrahama sy Isaka. Isaka ihany koa satria azony Isaka natao tokoa ny nanohitra ny Abrahama satria efa antitra nge ny rainy fa anisan'izay nankatoa ny baikon'Andriamanitra ihany koa Isaka. Izay fiarahany ela sy ny fahafantarany an'Andriamanitra izay dia nahatonga azy hanaika an'Andriamanitra satria fantany fa Andriamanitra dia mahay zavatra rehetra. Fantany fa Andriamanitra tsy mila voatsiary ary fantany fa misy zavatra tian'Andriamanitra ampianarina ao anatin'izao toe-javatra izao. Nampianatra ny Abrahama momba ny fahasoavana tokoa Andriamanitra tamin'ny fotoana io. Tamin'ny alalan'izay hoe ny antsony azy hanolotra n'ilay zanany ho fanatitra izay. Efa nasehon'ny Abrahama tamin'ny Isaka rehefa nanontany Isaka hoe aiza izay fanatitra ity ny hafa aiza izay fanatitra dia nasehon'ny Abrahama hoe ny finoany
nasehony an'ny Isaka hoe Jehova no ahita. Ary tamin'izay fotoan'izay efa andeha hanatsatoka n'ilay antsy tamin'ny Isaka, i Abrahama no nisakanan'Andriamanitra izy. Tsapan'Andriamanitra ny finoany hitan'Andriamanitra ny fankatoavany azy ary nasehon'Andriamanitra azy ilay ondry lahy izay tokony atao fanatitra. Nasehon'Andriamanitra tamin'izay ny fahasoavany hoe ty ondry lahy ty dia aneo ihany koa ilay zanak'Andriamanitra lahatokana izay tsy maintsy asolo ny zanak'olombelona lavo amin'ny andro anankiray izay ho avy. Tian'Andriamanitra naseho tamin'ny Abrahama sahady ny fanavotana izay ho ataon'Andriamanitra ny olombelona. Ny fahasoavana tokoa ry tanora namako dia tsy izay ataontsika sy ezaka ataontsika fa izay ataon'Andriamanitra ho antsika satria tsy vitantsika izany. Ny famonjena ny tenantsika dia tsy vitantsika izany fa tsy maintsy Andriamanitra ny manatanteraka izany dia nanomezany ilay zanany lahatokana mba hamonjena antsika. Ary izay ny lesona lehibe izay tian'Andriamanitra nampitaina tamin'ny alalan'ny Abrahama sy Isaka. Asehon'Andriamanitra ny fitiavany lehibe sy ny fahasoavany izay ho asehony amintsika indray andro dia ny hanolorany sahady ilay zanany ho avitra isolo antsika mba tsy ho very isika maty teo amin'ny toerantsika tahaka ilay ondry izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama maty ny isolo an'i Isaka dia toy izay ihany koa no hanomezany an'i Jesosy maty isolo antsika. Ny afatra izay noraisintsika izany nandrindriny ny herinandro iny dia hoe naneho ny fahasoavany Andriamanitra rehefa nankety amintsika izy mba hamonjy antsika. Mino fa nandray fanapahan-kevitra ary isika fa handray izany fahasoavana izany ary ahatsapa mandrakariva fa Jesosy ihany no afaka hamonjy antsika sy isolo ny toerantsika noho ny fahafatesana satria nanota isika. Izay indray ary ny amin'ny lesona iny dia mirariso ny tanora tsirairay avy. Mandram-piono! Amin'ny fifaliana indray no hiara-panan'ny tanora 13 taona sy 14 taona rehetra nahatratra izao famerenana ny lesona amin'ity sabata ity izao. Lesona fahaenina ny anarantsika nandritsy ny herinandro iny izay toy ny tamin'ny herinandro lasa izay manao hoe ny tovolahy sy ny tovavy fizarana faharoa. Ny tsenjery dia hitantsika ao amin'ny Korinthiana voalohany toko 17 andiny faefatra ka hatramin'ny fafito. Mino fa na dia lavalava aza dia hainao izany. Famaritana ny atao hoe fitiavana. Ny fitiavana maharo-po sady mora fanahy. Ny fitiavana tsy mialona, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sositra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra ary maharitra ny zavatra rehetra. Tamin'ny herinandro sika dia efa niresaka ny amin'ny mahasamihafa ny tovolahy sy ny tovavy ary mba hananana fifandraisana tsara dia ilainao dia n'izao amin'ny tanora 13 taona sy 14 taona anao izao ny mamantatra ny amin'ny toetra ny zazalahy raha zazavavy ianao ary ny toetra ny zazavavy raha zazalahy ianao mba hatsara ny fifandraisana no anton'izany rehefa ho arinao. Ho amin'ity herinandro ity dia iresaka isika ny amin'ny fifandraisana lalindalina kokoa eo amin'izay hoe tovolahy sy tovavy izay. Dia manontany ianao efa maninona izay nge vao 13 taona sy 14 taona dia maninona izay no hianatra n'izany sahady. Ilainao no mianatra n'izany teny izao mba hamaritanao ny toetranao ao arinao sy ny toetra izay tadiavinao ny olona izay tianao ho namanao hiara-dalana aminao eo amin'ny fiainana. Tamin'ny herinandro iny tsika dia nijery ny tantaran'i Joe. Joe dia tovolahy anankiray tsy dia mpivoaka ny trano satria ny reniny miasa ary izy ireny no mikarakara ireto zandriny ao an-trano. Tsy dia nanana fifandraisana tamin'olona izy kanefa indray andro dia naray antso an-tariby izy namany mpiara-mianatra aminy. Tsy izy izany fa i Katy. Rehefa nanontany azy resaka matematika Katy dia rehefa avy eo dia lasa nifandray matetika izy ireo, ny fampiantso matetika ary ny fanazava lesona ary dia lasa nifandray akaiky. Lasa tia ny Katy i Joe ary
na dia ny ferana aza ny fiarahan'izy ireo a ny sain'izy ireo a na sy ny fetra hoe atreto ihany a mpinamana foana isika dia tsy nanakana ny fony izy hoe tsy tiany katy zany taty aoriana nefa rehefa tonga ny enim-bolana dia no tapahany katy zany fifandraisana izany ary tena nala elo mafy tao amin'ny fony tao azy hoe ary tsy nahavita nanokatra ny fony an'olo-kafa intsony izy raha tsy efa taty ariana lavitra taty ry tam'izany nefa rehefa taty ariana lavitra taty anefany a dia nitantara tamin'ny tovavy anankiray izay nofofom-badiny izy a ny amin'ny fifandraisan'izy katy taloha ary dia nala elo ilay tovavy a satria izy a dia maniry hoe olona iray a izay ho anazy manokana fa tsy olona izay manana fahatsiarovana tovavy hafa tamin'ny lasa. Ny lesontsika dia mampianatra hoe isika dia tokony a hikendriny tsara indrindra mandrakariva ary tsy hamelan'izaniza hanimba ny toetrantsika na hanimba ilay endrik'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Aoka tsisy hanimba ny fonao, tsisy hanimba ny fisainanao a fa aoka ianao hikendry a ny tsara mandrakariva. Eo amin'ny fiainanao dia mila manao safidy hatrany ianao eo amin'ny zavatra rehetra. Ary zava-dehibe dia n'izao ny fanombohanao a mieritreritra momba izay ho avinao sy ny fifandraisanao amin'ny olona ao aorianao. Eritrereto ny zavatra tianao atao eo amin'ny fiainana dia rehefa izay a dia eritrereto koa ireo karazan'olona izay tianao a ny hiara-miaina aminy dia manaova safidy tsara dian'izao. Ny toetranao izay ataonao amin'izao fotoana izao a dia zava-dehibe tokoa ny hamaritanao azy. Raha ohatra hoe tianao ny olona tsara fanahy hiaraka aminao eo amin'ny fiainana dia ilaina izany ianao manao tsara fanahy ihany koa dian'izao. Raha toa ka olona izay tianao hoe olona madio ny miditra amin'ny tokantrano dia ianao koa izany a mila manaja ny tenanao a amin'izay fahadiovana izay. Ny zava-dehibe dia izao hoe ny fifandraisanao amin'Andriamanitra dia aoka hoetiety kokoa ary Andriamanitra dia tianao ary mihevitra ny mombanao mandrakariva izy na dia amin'ny lafiny fitiavana aza ka ilainao ny mametraka ny fiainanao amin'Andriamanitra. Zavatra anankiroa no hamaranantsika azy hoe voalohany dia mangata fahendrena amin'Andriamanitra ary faharoa faharetana mba hiandrasanao izay olona homanin'Andriamanitra ho anao amin'ny ho avinao. Dia mirary soa ny mantoanto rehetra re. dia faly miaraka amintsika zatovo namana rehetra indray a mpanaraka ny radiozis mpijery mivantana ihany koa ny fiaraha-mianatra ny ten'Andriamanitra amin'ny fotoanany sabata toy izao. Lohateny anankiray indray no irahantsika mijery dia ilay manao hoe mamindra tendrombohatra, mamindra tendrombohatra. Amin'ny fomba ahoana tokoa moa ny hamindrana tendrombohatra tao lesona mampieritreritra izany kanefa dia lesona lehibe tokoa izay tokony hanovantsika tsirairay avy fanandramana. Mamindra tendrombohatra hovakintsika ny Matio toko fa 9 dia ny andininy fa 7. Matio toko fa 9 andininy fa 7 dia toy izao voalaza amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, raha misy olona tahanaraka aoka izy andany tenany sy hitondra ny hazo fijaliana ka anaraka. Averiko farany ny vaky teny fototra satria io no hiaingantsika. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, raha misy olona tahanaraka aoka izy andany tenany sy hitondra ny hazo fijaliana ka anaraka. Izany teny voalaza sy voasoratra ao amin'ny Matio toko 9 andininy fa 7 zany no hitonantsika lesona indray. Ka ny tena ho asongadintsika amin'ity maraina ity dia le hoe andany tenany, aoka izy andany tenany raha misy olona ta anaraka. Ny olona izay te anaraka an' Jesosy zany dia mandatena izay hoe fandavatena izay tena hitonantsika lesona voalohany aloha fa tsy hidirantsika le hoe hitondra ny hazo fijaliana ka anaraka. Fa ahoana ity mandatena ity? Ahoana ity mandatena ity? Raha raisitsika arabaky teny dia tena zay mihitsy, ny tenanao dia ho lavinao. Ary raha tena hidirantsika lalindalina kokoa dia zao hoe tsy zava-dehibe amiko ny tenako. Zany le antsoina hoe fandavatena. Tsinitsinona ny momba rehefa anaraka an' Jesosy aho.
ary io matetika ny tsy vitany kristianina rehefa hoe anaraka an' jesosy de mandeha ihany fa rehefa hoe manana fandavatena de to sarotrarotra le izy rehefa manomboka miantra manaina zany hoe miantra amin'ny tena rehefa manomboka ohatrany hoe mahamenatra manala-baraka de tsy samandroso isika zany ange le fandavatena ary matetika indraindray tsika menatra milaza hoe kristianina menatra mivembona baiboly azara ary le baiboly efa ao anaty telefona de mba tsy menatra isika menatra mijoro vavolombelona menatra mihira tsy de afaka mihira mafy satria menatra de raha mbola sanatry manana toetra ohatran'izany tsika nefa hoe mba te anaraka an' jesosy de mila mandiny tena kely fa tokony hiditra lalindalina kokoa sika de le hoe mandatena de zao no tiana ambara amintsika zany mba hanaovantsika fanandramana sy fampiarana taloha mety tsy vitatsika zany mety tsy ananatsika aloha hoe mandatena hoe tsy zava-dehibe amiko ny tenako noho ny am' jesosy taloha mety tsy ho vitatsika zany fa am'izao vanim-potoana iainantsika izao de te ampirisika atsika zatova hoe tsy zantsony taloha tsy vitatsika zany fa am'izao vanim-potoana misy antsika izao tokony ho vitanao zany ataontsika ahoana moa ny tsy anana fandavateny nefa sika anaraka an' jesosy ary te ho any an-danitra ny olona izay maniry ny ho any an-danitra de manana fandavatena izy mety hoe misy programa raha raisitsika amin'ny fiainana andavanandro mety hoe misy programa ianao zany kanefa misy fotoana tokony andehanana makany am-piangonana misy fivoriana masina misy fotoana manokana ara-panahy kanefa ianao mety hoe misy zavatra ilainao misy zavatra tokony alehanao de eo la ilaina le fandavatena hoe tena ilaiko zany fa zao noho ny am' jesosy satria resaka ara-panahy izy tia de tsy hoany zany ange le fandavatena impiry moa tsika ny mba nandresiny am'zany de ny anankiray afarany moa zany mahakasika ny lohateny hoe mamindra tendrombohatra de zao rehefa mijery ny tantara isika de resahan'ny baiboly ny tantara fa ireto mpianatra ireto de tsy nanana finoana tsy ampy finoana fandrondray zany zao no miresaka ny lesona hoe mila manana finoana isika indraindray ohatrany hoe resin'ny jentilisana ny tsy mpivavaka ny finoantsika de zao le izy rehefa tonga teo anatrehan' jesosy ilay olona marary mona anampijalian'ny devoly ilay zanak'ilay vehivavy rehefa tonga teo am' jesosy de nositran'i jesosy de gaga mpianatra hoe fanahoana rehefa ianao nanasitrana azy sitrana rehefa zay nanasitrana azy tsy nety sitrana de nivaly tean'i jesosy moa hoe tsy ampy ilay finoana fa raha manana finoana nareo tsy ny devoly ihany no ivoaka fa na hitendrombohatra eo ary de afaka hifindra ny irariana zany de zao ny tombon'ny finoantsika isan'andro ataovy antombavaka eo amin'ny fiainantsika ny hoe Andriamanitro ampitomboiny finoako fa zany matetika ny tsy ampy atsika ny finoana de tsy hoe anara-piangonana akory fa ny finoana Jesosy mila manana finoana isika fa zay finoana izay no tokony ho ampitomboantsika isan'andro aretina ambavaka de ana fandavatena ianao ary tsy salasala ianao eo anatrehan'ny toe-javatra zay misy hoe mafy ahoana izy ty ahoana ny ifindrana amin'izy ty ahoana ny andehanana amin'izy ty de raha mpivavaka ianao ka mangataka amin'Andriamanitra ny mahakasika ny finoana de ho tonga aminao zany eto zany de tiako raha mba anafahazarina isika hiovatra amin'ny fomba fivavahantsika ka tsy hoe angata-javatra zay mety ilain'ny tenatsika isika zay le hoe fandavatena fa mangata Andriamanitro ampitomboy finoana atao anatiko de mba afaka anao zavatra isika araka ny ohatra zay omeny Jesosy hoe na nitendrombohatra aza de hifindra mety misy olana goavana be de afaka ampiasain'Andriamanitra isika ka ioarantsika zany olana goavana be zany tsy ny olantsika ihany fa indrindra mety hoe olana zay mety mitranga amin'ny namantsika toy izay indray ary amin'ny ankapobeny raha toa ka hoe fitiantsika anaovantsika fampiarana sy fanandramana ny lohahevitra zay nianarantsika tamin'ny herinandro iny de mirary soa ny zatovy namana rehetra ao manaraka indray. mialohan'ny hidirantsika amin'ny lesony tanora zokony sy ny lesony lehibe dia ataontsika ny hira fahenina amby valopolo amby zato hira fahenina amby valopolo amby zato
mandanitra nitarikany diny olombely ho ao antany mafinaritra sitrako indrindra ny amakizany anarakany toroheviny ampilikioa ny fahazavany sy anambary zao ny heriny fandrika maro no mivelatreny andalana izady avekio nefa matoky findroreny teny dia mitsilo ny finoako sitrako indrindra ny amakizany anarakany toroheviny ampilikioa ny fahazavany sy anambary zao ny heriny falibe indray zahay mamerina ny fiarabana ho an'ny tanora zokiny rehetra manaraka nyty famerenana ny lesina mandritry ny herinandro ity arabaina ihany koa isika satria nahatratra zao sabata mafinaritra be izao ary mirary sabata feny fitahina feny fifaliana ho atsika tsirairay avy ande hiditra vetrany atao anatin'ny famitinana ny lesina nandritry ny herinandro lesina fahenina isika mitondra ny lohan teny hoe firaisana ranofo eo amin'ny vady ny maharoa ny mpivady ny herinandro teo alohany izao isika dia niresaka ny mahiray azy ireo amin'ny alalan'ny firaisana ranofo sy ny fiarahany zareo ara-panahy fa ny tamin'ity herinandro ity kosa dia niresahana hoe ny maharoa ny mpivady inona ny maharoa ny mpivady dia noresahany lesona fa noharian'Andriamanitra olahy sy vavy izany hoe olona roa samihafa ny fanambadiana anankiray izany hoe eto izany tsika dia marihana tsara mihitsy hoe lahy sy vavy izay no fanambadiana noharian'Andriamanitra dia ao anatin'izay hoe lahy sy vavy izay dia noresahana nandritry n'iny herinandro iny ilay hoe ray ampiana ray miampy enina izany hoe olo-kafa anankiray izay misy fahadisoana dia nahitantsika ny tantarany Abrahama, Davida, Solomona izay anisan'ny olona tena nankasitrahan'Andriamanitra kanefa lavo tao anatin'izay hoe fitsangatsangana ny rahana tamin'ny olona hafa akoatra ny vadiny dia notsindriny lesona tamintsika fa tsy midika ho fankasitrahana ny tsy fankatoavan'ny Davida, Abrahama, Solomona akory no ireo olona niaina ny fanoatra tamin'ny didin'Andriamanitra tsy akory izy ny fanoratana ny tantaran'izy ireo amin'ny baiboly raha ny marina dia ny fahatsapana ny tsy fahombiazan'ny olona izay nifandraikaiky tamin'Andriamanitra teo amin'ny seha-piainany sasany dia tokony hampiaiky antsika fa tsy vitantsika ny miaina irery ampahitsiana milaza sahady izany fa mety hoe nisy fotoana mety tsy nanaraka ny didin'Andriamanitra izy ireo kanefa entina ilazana amintsika izany hoe rehefa metehitra amin'Andriamanitra isika dia afaka ny ovoaro tsy hiaina tahaka ireto ray aman-dreny finoana ireto raha izay ny afaka ilazantsika azy hitantsika ihany koa tao amin'ny ampahany alatsinainy amin'ilay hoe ray ampiana aotra dia mbola misy fahadisoana ihany koa satria dia izao zavatra hita sy aina ny tanora amin'izao fotoana izany hoe masturbation izany hoe fikatsahana fafinaretana amin'ny alalan'ny fikasiana ny tovam-pananahana marobe ny mety manao an'izany kanefa dia tena fahotana eo anatrehan'Andriamanitra dia misy fiheverana mantsy ho an'ny tanora hoe azo atao izy io satria voajanahary dia nandraisana ohatra hoe ny ankizy kely ihany koa izany voalaza hoe mikitika an'izy io indraindray ny tovam-pananahana izany dia mahita fifaliana izany ny zaza no resahany ka mety hoe ho voajanahary ve misy fomba fijery ihany koa ilay hoe miankina amin'ny zava-misy izany hoe misy antony manokana izany mety mahatonga an'ilay olona izay miditra ao anatin'izay hoe masturbation izay kanefa izao misy vokany ratsy eo amin'ny fiainantsika
ny fanaovana an'izany no jerentsika tamin'ny herinandro fa hoe fahotana ny mikatsaka fafinaretana ho an'ny tena irery enona dia ho an'ireo mpivady ary ho an'ireo izay manambady aza dia anisan'ny fahotana eo anatrehan'Andriamanitra satria izay le nitenena hoe samia mikatsaka izay asoa ny namany any tsirairay avy. Hitantsika ihany koa fa ny ray ampiana ray rehefa misy an' Jesosy dia anisan'ny fahombiazana izany rehetrarehetra izany. Manasa antsika mandrakariva mantsy Andriamanitra amerina amin'loany ny fifandraisana io, izany hoe ny mpivady dia tsy natao hifameno akory fa i Kristy no mameno azy mivady. Indraindray izany mety ny ao an-tokantrano ao mieritreritra hoe za te hanova an'ilay vadiko satria mety mpisotro toaka izy, mety mpandainga izy, mody alina izy, kanefa izany tsy izay no tiany lesona anambara fa hoe tian'Andriamanitra raha Andriamanitra no mameno ny tsirairay avy, izany hoe ny mpivady anankiroa fa tsy mifameno akory ny mpivady. Izay izany fiheverana anankiray dia mahafinaritra ilay fomba fanehoana hoe tsy misy tokony haka ny toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika manokana. Ny toetra amin'izany fifandraisana izany no tokony hanan-danja indrindra eo amin'ny fiainantsika ka tokony ho foanana ny zavatra rehetra manakana izany. Mitaona atsika hanana fifandraisana matotra sy fihamifanoloran-tena aminy io Andriamanitra inoantsika io. Ary ny farany tena mahafinaritra indrindra atao anaty lesona dia hoe tsy mahagaga raha toa i Jesosy ny fanalahidin'ny firaisana ara-nofo mahomby indrindra satria izy no efa vahaolana hatr'izay. Ho an'ny mpivady izany resaka eto raha tianao ny anana izany fiainan-tokantrano, fiainana ao anatin'ny hoe firaisana ara-nofo mahomby indrindra dia ny fanalahidiny dia ny fiarahana amin'i Jesosy. Jesosy no atao ivon'ny tokantrano dia anana tokantrano feno fifaliana ianao. Farany indrindra dia no resahantsika hoe tsy vonona mihoatra noho isatana izay somary nisintona lesona ho an'ny tanora kokoa, ho an'ireo izay tsy manambady raha izay no afaka ilazantsika azy dia no resahana hoe ny ankizy amin'izao fotoana dia tsy dia mazoto manao raharaha, tsy mampiasa vatana ka izany mahatonga azy tsy lamindamika sy voasitona ao anatin'ireny fanaovana masturbation na voasitona any amin'ny fitsangatsangana. Ka izay indrindra izany hoe ho antsika ray aman-dreny, ho anao izay efa ray aman-dreny dia mahereza hampanaovy zavatra ny tanora, hampanaovy raharaha izy ao an-tokantrano ao mba hahatonga azy ho reraka amin'ny zavatra mahomby kokoa, zavatra mahomby sy mana tsara ny fiainany no andaniany an'izay hery sy tanjaka izay dia ho voaomana ho amin'ilay fiainana mandrakizay ny tokantrano tsirairay. Mpirary sabata mahafinaritra ho anao zahay ary mba hahita fifaliana ihany koa ianao dia samy hotahin'Andriamanitra isika. Manonona ny fiadanan'ny tompo ry manasanao amitiavana indray hanao jeritodika ny herinandro fahaenina iny izay ny anarantsika ny loha hevitra mahafinaritra hoe mahita fitsarana eo anivon'ny ankohonana. Atao ahoana no ahitana fitsarana eo anivona fianakaviana mikorontana. Izany no fiaikana lehibe manoloana antsika raha maka ohatra ny fiainan'i Josefa Hebreo, zanak'i Jakoba isika tao anatin'izay fiarah-mianatra izay. Beloha ny sotsika amin'ny fiarah-mianatra ary dia fifaliana ho andray manasa antsika rehetra andao hiaraka hivavaka. Rainay tsara sady be fitiavana any an-danitro mideranao zahay noho ny fahalebiazanao sy ny fahatsaranao, fa mideranao koa noho ny famindram-po sy ny fitiavana nasehonao. Ankehitriny dia afaka mianatra ny teninao indray zahay, afaka manovo hery avy amin'izany ary mandray fanapaha-kevitra avy amin'ny taritarana izay omenao. Avelao ny elokay ary noho ny aben'ny famindram-ponao dia mitenena fa vonina iaino zahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny ny rahantsika teto tamin'ity herinandro ity ny hoe mahita fitsarana eo anivon'ny ankohonana. Raha ataontsika mahitsy kokoa dia ankohonana tsy dia milamina loatra, tsy dia mirindra loatra ny fiainan'ny fianakaviana tao anatin'izany. Ary verina fa nisy akony avy tamin'ny fifandraisana sy fifamatoran'ny mpianakaviana tany amin'ny raibe dia i Abrahama sy Sara, ny ray aman-dreny ihany koa Isaka sy Rebeka, ny fiainan'i Jakoba izay niampita tamin'ireo zanany dia izy mirala avy izany.
isan'ny tena lasibatra atao anatin'ilay fifandraisana tsy de mahomby ny fianakaviana i josefa ilay manarakaraka ny faralahy ary zanaky jakoba tamin'ny raely a lay vady tena tiany ary tao anatin'izany rehetra izany dia hitantsika fa nanana olana i jakoba satria nitongilana teo amin'ny fitiavan-janaka izy dia nihitatra ny toejavatra ary nisy fiantraikany be dia be teo amin'ny fiainany josefa izany satria ndray andro raha nandeha nitady ny rahalahy ny anatitra sakafo sy izaha ny toe-pahasalamana izy ireo izy araka ny iraka nampanaovany rainy dia mifanohitra tanteraka tamin'ny toe-po zay nanosika ny josefa no ny andrasan'ireo rahalany azy satria saika ovonono faty mihitsy i josefa tamin'izay fotoana izay ary nisy fotoana de nalatsa ny tao anatina lavadrano maina izy josefa de rehefa aveo niova ndray ny heviny ka de nosariany aveo ndray ary namidy ho andevo tany Egipta. Fatatsika tsara ny tebiteby sy ny aya ny orooro tao anatin'ity zatovylava 70 taona ity nanoloana n'izany rehetra zany satria tsy moramora mihitsy zany hoe andevo ary indrindraindrindra andevon'ny Egiptianina zay miasa andro amanalina ao anatina fepetra zay tena mahosa sy mahareraka ny aina tokoa kanefa na dia teo aza zany toejavatra rehetra izany dia mazava ny safidiny josefa dia ny ametraka ny fiainany ho eo amin'Andriamanitra ary sarobidy mihitsy zay fanapa-kevitra izay amin'ny fotoana rehetra indrindrandrindra amin'ny toejavatra sarotra fa na dia teo aza ny olana rehetra zay natrehan'i josefa nampitodika ny fisainany nakany amin'Andriamanitra izy de ilay Andriamanitra ny rainy zay inona fa efa nampafantarina azy ny toetrany efa nampianarina azy ny momba ny fitiavany ka natonga ny josefa ho tian'Andriamanitra sy hisafidy an'Andriamanitra ho andriamaniny ao anatin'izao fotoan-tsarotra izao vokany nanomboka nahita fitsaharana i josefa teo amin'ny ara-pifandraisana rehefa nanapa-kevitra ny anaraka an'Andriamanitra lesona lehibe ho antsika sahady zay amin'ny toezavatra rehetra zay iainantsika sy andalovantsika ndao atao mazava ny safidy atao entitra ny safidy hiaraka amin'Andriamanitra isika ao anatin'ny fiaramianatra zay nataontsika ihany koa ny nahitantsika fa azontsika mamaritra ny tombamidin'ny tena ny fahafantarana tsara ny momba ny azo fijaliana raha ohatra ka isika no anombatombana ny tenantsika de mety amita tena isika na mety fanoatra am'izay mety ho kivy ihany koa isika mety ho reraka isika raha toka ny hafa indray no avelantsika hanao ny tombamiditsika dia azo antoka ihany koa fa hitovitovy am'izay ny toejavatra ka tonga atsika ho kivy sy ho very-hevitra fa rehefa tombanantsika amin'ny fitiavana nanisehon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny tombamiditsika arak'izay ambarany Jaona ao amin'ny episteliny soratany endre manahoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika de ny antsoina antsika hoe zanany sady izany tokoa isika tombambidy ambony zanaka zay manana fiheverana manokana ho azy Andriamanitra izany ny tokony andrefesantsika ny tombamiditsika ka tonga atsika hanolotra ny fiainantsika ho an'Andriamanitra ry mpiara-mianatra namana nandalo ho fotoan-tsarotra i josefa isan'izany anakiroa zay ho asongaditsika ny tao an-tranon'ny potifara tamin'ny ny ampangan'ny vadin'ny potifara azy ho saika hisavika azy sy ny tao an-tranomaizina zay nanadinono lay mpitondra kapoka ny soa nataon'ny josefa ka mbola nijanonany 2 taona angarangidina taorian'ny fanaovantsona taony zay tokony ho novaliana teo ny eo raha ny fiheverany azy reo to zavatra 2 reo anefa dia namolavola any josefa handray andraikitra lehibe rehefa manaraka ny toy ny tantara sika satria tao anatin'ny fotoana zay tsy nampoizina dia nampiasan'Andriamanitra ny tranomaizina ho fitaovana anandratana ny josefa eo amin'ny toerana ambony mamirapiratra ny voninahitr'Andriamanitra ary maneo ny fahatsarany sy ny fahalebiazany ary ny fahaizany eo amin'ny firenena jentilisa anankiray dia Egipta izany
ary mpiaramianatra namana mino aho fa maniry ho ampiasaina ho fitaovana mahomby tahaka ny josefa ihany koa ianao hilazana ny fahatsaran'lay niantso asy ny antso anao hiala tao amin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga koa ndao atolotra ny fiainantsika zay ihany ny tsy ambaratelo omenan'andriamanitra izany hoekentsika ny fitantanany ka na inona toejavatra manahirana zay andalovantsika dia ho asehon'andriamanitra amin'ny alalan'ny fitondrany sy ny fahendreny fa fanaka voafidy isika mba hanehoana ny voninahiny sy ny fahatsarany ka na inona hiafarany zany asa sanatria mety ho tranomaizina teo amin'ny fiainan josefa sanatria mety ho fotoantsarotra zay mety andalovana ihany koa dia hahery isika satria araka ny voalazo amin'ny genesis 7:30 ho azotsika antoka fa tahaka ny nombany jehova any josefa dia ombatsika ihany koa izy andeha hiaraka hivavaka isika tompo andriamanitra io misaotra fa mazava ny famohan-kevitry ny teninao misaotra noho ny amin'ny fijoroana ho vavolombelona nasehon'ny fiainan'ny josefa ka nahazonay natsokalisona sy nahazonay handray fanapa-kevitra ihany koa noho ny fahasoavanao ampio zay mba anolotra ny fiainanay ho anao ampio zay mba hifikitra aminao ka ny safidinay ny sitraponay dia ho tapahinao mino zay fa ho famombiazana teraka izany amin'ny fanandramany ty mpiaramianatra ity satria angatanay ny vavaka amin'ny anaran'i jesosy amen tonga eo amin'ny fotoana ny fanatitry ny sekoly sabata isika manasanao indray andray anjara am'izany fotoam-pitahina izany ka hanokatra ny paosy hanokatra ny poketra hanokatra ny fitehirizana dia hanolotra izany mba ho fanehoana fa vonina hiara-miasa amin'andriamanitra izao sy ianao ity feokira ity no etsika mandravaka an'izany fotoana izany dia mirary faherezana sy fifaliana ho anao eo am-panolorana ivavaka ho an'ny fanatitry ny sekoly sabata isika misaotra tompo noho ny fitahina zay nasehonao tamin'ny alalan'ny fomba samihafa ka nahafanay nanana hatolotra hanohanana ny asanao am'izao avy izao kely izany raha mihoatra amin'ny alehiben'ny asa kanefa atolotra amin'ny fo amin'ny fitiavana ary matoko zay fa ho ambininao zany ka avita ny asa kendrenao azy da velao ny elokay ary taio reo tsy nanana atolotra androany mba ho feny fitahina indray ka dia hiara-miasa aminao amin'ny fotoana manaraka tononay mivavaka aminaran'i jesosy amen maneo fankasitrahana feno anao zay ry mpiaino sy mpijery ajaina isany nanaraka ny fandarantsika androany ireo mpiara-miasa rehetra zay nanatontosany fandarana teto dia mampita firanentsoa ary mirary faherezana ho tsara miaona amin'ny manaraka indray samotain'andriamanitra e mbola ankafanena mandrakariva indray no fampiarabana amintsika ry pre fanantenana malala na tratra n'izao sabata maraina izao no nafahasoavan'ilay tompo tiatsika fandarana fahatelo indray no etitsika hoentina amintsika amin'izao sabata maraina zao mbola ao anatin'ilay acronime hoe celebrations dia ilay zanado hevitra farany amin'izany acronime zany izay makasika ilay atao hoe fanohanana sy fanampiana ara-tsosialy izay misy fiatraikany tokoa eo amin'ny fahasalamantsika nijeryntsika tamin'ny sabata heriny ny reo lafiny misy lafiny anakefatra zany
eo amin'ny fiainantsika andavanandro a zay manana toerana lehibe atananantsika fahasalamana ao anatin'izany tontolo-kevitry n'le hoe fanoanana sy fanampiana ara-sosialy izany ka tamin'ny herintsika de nijery zanadoa hevitra lafiny anankiray makasika izay androantsika zany a de hijery any makasika ny atao hoe toerany sekoly eo amin'izany fifanoanana ara-sosialy sy fanampiana izany mba nanantsika fahasalamana araky ny hita dia miena kokoa araky ny hita manam-pahaizana ny fironan'ny mpianatra hikasika zava-mahadomelona sy ny hanaovany herisetra raha toka manana mpampianatra mikarakara-pitiavana azy izy ireo ary raha toka tsy mafy loatra zany ny fitsipifehezana ao amin'ireny sekoly misy azy ireny misy fanadiadiana atrany tsika moa zany rehefa manao zavatra de tsy miala amin'ny atao hoe fanadiadiana hanamarinana hevitra ny mamaripotsitra ny hevitra anankiray ny fanadiadiana ataon'ny docteur David Maclellan zany de hitantsika manaraka izao zay nataony tamin'ny atokana mpianatra anankiroa izay nanolo tena antsitrapo anaovana izany fanadiadiana izany reto atoko mpianatra reto zany de zaraina roa izy ireo ny atoko anankiray voalohany de nampijerena reny atao hoe documentaire reny momba ny asa soa nataonyty Mère Teresa zay fantatritsika maneran-tany fantatry tontolo zao maneran-tany tamin'ny asa soa zay nataony teo amin'ny fiainany ka ity Mère Teresa ity zany dia nanao asa soa tamindreo marary sy ireo mba vahoana ny fahafatesana tany Calcutta moa zany tany Inde nisy an'izany ny atoko ny mpianatra anankiroa faharoa kosa indray dia nampijerena documentaire momba ny ady lehibe nisy tamin'ny taona teo tamin'izao tontolo zao ady lehibe faharoa moa izy ity zany de nijerena ny vokatra ary amin'ny teny vahiny de hoe en moyenne ny vokatry ny zany fanadiadiana natao zany de ny mpianatra zay nijery ny documentaire momba ny Mère Teresa de nahitana fiakaran'ny tany hery fiarovana ary tamindreto atokona mpianatra zay nijery an'ilay documentaire makasika ny ady lehibe faharoa kosa de tsy mba nahitana fiovana firy loatra zany tamin'izy ireo am'izay famelabelarana fofoitsotra zay de efa nahitantsika fa ny zavatra makasika ny fifanoanana ara-tsosialy sy ny fifanampiana de hita tokoa fa misy fahasalamana fiatraikany tsara eo amin'ny fahasalamantsika olombelona amin'izao famaranana izao indray zany de mampirisika atsika hatrany maverina teo amin'ny famelabelarana tany am-boalohany hoe isika rehetra de ray tamin'ny famoronana ray namoronan'Andriamanitra atsika ary noho izany de tokony hifanoana atsika hifanampy eo amin'ny toe-javatra rehetra zay iainantsika zay mba ananatsika sy tokony ahafahantsika anana ny fahasalamana tsara de toy izay sy toy izay indray ny afatra zay noentina amintsika amin'ity sabata androany ity indray de mirary atsika rehetra mba hirotsaka amin'izany fifanoanana sy fifanampiana ara-tsosialy zay ilana finiavana be da be zay ka nanantsika fahasalamana tsara indray de ny voninahitra ho an'Andriamanitra rerany de mirary ny tontolon'ny sabata feno fifaliana sy fiadanam-po ho antsika tsara avy indray amen